salama daholo aloha tonga dia ataoko ilay vidéo fa tsika tsy miandriandry dia afaka mijery izay mijery rehefa avy eo. Nanome fotoana anareo hiresaka kentsika fohy ny raharaham-pirenena. Ataoko hoe fohy satria tsy misy intsony angambany hoe zavatra ho lazaina sy andeha hitarainana fa dia hitantsika io ny zavatra misy. Voalohany zany le cyclone izay mifrapy antsika ao Madagasikara amin'ny faritry ny Toamasina iny. Dia eto dia mampahery ny traboina rehetra ary miondrika eo anatrehan'ireo izay manam-pahoriana izay namoy ainy nandritra n'iny cyclone nandalo tao Toamasina iny. Manantena fa ny fanomezan-tanana amin'ny samy malagasy manantena ny fanjakana indrindra ireo clan isany mba hampiseho ny tanjana sy ny heriny hanampiana ny vahoaka malagasy na ara-pitaovana io na ara-bola io na ara-tsakafo io indrindra moa fa amin'ny fitsaboana. Izay angamba ny azoko tenenina ny tanàna Tamatavy io azo miarina tsikelikely ihany io ohatran'ny firenena rehetra tratran'ny rivo-doza. Izay angamba ny azoko tenenina ny amin'iny na izany aza nefa tsy mbola mifarana ny cyclone azonareo satria période amin'izao fotoana izao ity cyclone ity moa zany tena mitovitovy amin'ny anona mihitsy ny frappiny, mitovitovy amin'ny Geralda raha tadidinareo fa tsara zany na mba mila ampahafantarina mialoha ihany le vahoaka amin'ny fisian'ny fahatongavan'ny cyclone na ny dépression tropicale ohatr'izany satria fantatra mialoha izy io, fantatra mialoha normalement. Zao tsika miteny zao efa mahafantatra hoe tokony hiomana iny amin'ny nord-est iny amin'izay cyclone manaraka eo, tsy tadidiko inona na izy Horacio na Julica ny anaran'ny cyclone miakatra amin'ny ambony iny dia efa tokony hiomana ny olona. Zay dia militra amin'ny fanomanana ny fitatazana ny cyclone moa zany tiako tenenina. Tsy manamavana ny cyclone ary zareo fa zao izaho nahita ny cyclone, nahita ny tsunami. Ny cyclone zany mbola azonao mihitsy hoe ahafantarana mialoha dia miomana ianao fa soa ihany misaotra an'Andriamanitra tsy mbola misy ny hoe tsunami eo amintsika raha hoe faritry Tamatavy iny na ny any ambany na ny amin'ny Mazangana fa ny tsunami tompoko dia 30 minutes ianao manana fotoana hoe hanangonana an'iza hanangonana an'indry fa tonga dia tena ravazy ny tsunami. Cyclone mbola afaka miomana ianao hoe fatorako mafy na ampiakariko ambony na ohatran'izay. Zay ny tiako tenenina azonareo. Dia amin'ny mbola misy an'ilay cyclone mbola ho avy dia tena hoe tsy mila mivadravadra amin'ny fanampiana fa atao izay mety amin'ny fanampiana mba jerena ihany koa izay zavatra ho avy rehefa avy eo. Ny tiako tenenina zany tsy haiko ny manazava fa ny tiako tenenina hoe mba hitovy ilay fanampiana zany amin'ny faritra satria tsy mitovy ny toerana sy ny faritra iaran'ilay voly. Mba tsy hisy ny fanomezan-tsiny rehefa avy eo hoe tary anana nampiana betsaka nefa taty aminay tsy hisy ninona. Azonareo tsika mantsy manana izay le toetratoetra izay. Zay ny zavatra ataoko teny fanan'ity resakisika androany ity mahery izy daholo ny olona izay tratran'ilay cyclone zany. Bon, resaka ny raharaham-pirenena amin'izay isika ny raharaha politika. Indrisy moa izany fa tena isika eto dia isika eto zany dia tsy inona fa dia vahoaka amin'ny Facebook fa tsy vahoaka manontolo, tsy ny vahoaka rehetra satria tsy ny vahoaka rehetra manana Facebook no maheno sy mahita ny resaka ataontsika izao. Na zany aza nefa hienjana ihany le com-n'ilay ity Facebook ity satria anisan'ny niary manahomby sy nandray anjara betsaka tamin'ny nanalana ny Rajoelina. Azonareo zay ny atao zany dia manaparitaka ny resaka atao izay atao eto sy manaparitaka maximum izay zavatra azonareo. Zay eto somary ahitsiko kely ireo le inona moa zany ireo le mora manadio indreo
sy ny kelikely loha zay tsy mahita fa-tsy ny hoe 25 septembre ny tena nisy ny tolona hoe tena nisy ny niaran'ny climogène hoe zay ny tena niaran'izany fanenjehana zany zay ny tena niaran'izany garde à vue zany 25 septembre tena nisy ny naratra sy ny maty sy ny rehetra zao tompoko izahay tompoko de niaritra niady efa 2010 taona ny fanjevo niezaka ny zaka ny zany atao hoe zany hoe Rajoelina zany tsy hoe zany hoe Rajoelina zany akory fa zany atao hoe régime ny Rajoelina zany zany hoe fitondrana Rajoelina zany ny zakan'izany zay fa tsy mila tantarana eto akory hoe fananina izy nilaritra ela be fa be dehibe ny zavatra niseho be dehibe ny zavatra ny zakaina niseho nandritran'izay tolona zay fa ny tiako lazaina eto fotsiny de misaotra amin'ireo rehetra rehetra zay nanana ny lazonady mandrakandroany izy tsy mbola vita akory ary salio ho an'ireo izay lasa alohan'ny fotoana moa zany nandritran'iny tolona iny de tao anatin'ny tolona tsika na eny foana le hoe eo amin'ny kiondalana tsika amin'izao fotoana zao zany nanteteny le tolona eo amin'ny kiondalana tsika amin'izao fotoana zao linina droite farany ty tonga ihany le arrivé-ny hafarany tonga eo amin'le arrivé nefa antsika io etsika vao tena atao hoe tafita vao rendrika azonareo eo zany ny problème antsika amin'izao fotoana zao mino aho fa azonareo tsara ny tiako tenenina betsaka ny azo lazaina fa feziko fotsiny izy hoe reto aritsika zany zao eo amin'ilay hoe marina mitavozavoza raha mety ho diso ny filazako azy tsy midika akory zany hoe rebelote indray sika na hoe toy ny tolona tsy haiko hoe andeha toy aiza moa zany le tolona fa ny atao zany zao dia mila fanadiovana de mila fangarana décision zay zany tokony atao zany zao io tsy misy tsony hoe andao hijoro andao iraisy andao asina firaisan-kina indray efa taloha zany fa zay ny tokony atao amin'izao fotoana zao fanadiovana tanteraka de fangarana décision ny fanadiovana zay zavatra misy amin'izao fotoana zao ny fanadiovana teneniko eto zany de zao mila diovina tanteraka mihitsy ny latabatra sy ny seza ahafana miasa madio amin'iny latabatra madio sy ny seza madio de vaovao zany mba hisian'ny olona madio hiasan'ny olona madio tiako tenena marimarina kokoa engany amin'izao cyclone zao engany ny eo amin'ny BNGRC ao amin'ny bureau national io filazana risque catastrophique ao amin'ny BNGRC engany mba madio ny eo zao fa tao ao zany ny tena misy ny tena grave koa tao hatramin'izay nisy ny cyclone fanodikotonana engany mba adio zao no amin'izao fototsika amin'ny teny zao fa zay ho tsara hoe mila fanadiovana dikan'izay amin'ny politika zany io zany zao tsy mila dinosaure politika tsy mila olona efa nindraina efa nirajoelona sy ny forompony zay tsy mila olona vizana tsy mila olona efa malaza ratsy ary tsy mila olona mivarotra tanindrazana araka ny hitantsika reny koa hoe fomba filazantsika foana tsy mila olona be casserole non na compétent izy na tsy compétent araka ny filazan'ny Michael Colonel hoe raha ohatra fotsiny avesika compétent de mbola non davy mifampikasoka tamin'ny foza sy ny Rajoelina sy namany na compétent na tsy compétent tsy mila betsaka amin'ny malagasy ny mahay zay tsy asitsika resaka betsaka fa le fitondrana moa zany zao mbola vao efa-bolana io zany moa ny atao fialana zigla foana tamin'ny 2 volana tamin'ny 3 volana zao ataontsika efa-bolana tsy maninona kanefa raha tao anatin'ny efa-bolana tao anatin'ny 4 mois ianao lasa milliardaire tapoka de tokony mba nahavaolana zany ianao na de kely fotsiny ary satria misy ny vola azonareo tadio tsara fa tsy misy ninona azo atao na ino na ino amin'ny zavatra rehetra atao na ny mieritreritra tsy afaka mieritreritra ianao rehefa tsy misy ny vola de laisse tomber zay
antony anankiray tsy anasitsika resaka betsaka amin'ity fitondrana ity ty gouvernement ty dia ho avy ny remaniement anamboatra gouvernement zareo atsoatsy zay ny zavatra sûr zany rehefa avy an'ny Rosia zareo ho an'ny Rosia mantsy zareo zao misy teny moa zany efa tsy haiko tsy tena efa miverina avy any Dubaï mbola any miaraka ministra vitsivitsy fa rehefa avy eo misy ny fandehanan'ny Rosia tsy asitsika problème zany tsy vaky loha am'izany tsika zay koa zany na misy tena misy inona fa dia ho hitantsika eo ary ho hitako eo hoe iza zany ny zotra iza ny hitondra antsika any amin'ilay 2 ans ny amin'ny vahiny iny ny amin'ny vahiny ny resaka géopolitique iny za tsy afaka manana teny betsaka momba an'ireny satria ny dansafa mihitsy hoe resaka géopolitique miaraka amin'ny vahiny tsika sy ny namany fa ny fantatra fotsiny dia zao hoe raha ohatra na fa pays tsy stable tsisy amatsy volo anao zany io tsisy anampy anao zany io zay fa na izany ary nefa tiako fantatra zareo ao amin'ny fitondrana ary izy moa zany efa fantany raha teo fa ankoatra an'ireny feo mandeha ireny hoe misy mitady fofony ny ain'ny colonel Mikael dia tena misy ary tsy hoe mitady akory fa tena misy ny te hanongana an'io na ramika io na gouvernemanta io azonareo ilay izy raha ohatra isika ilay coup d'état diplomatique na ohatran'izany namina tant mieux saingy tsy izay ny zavatra iseho tsy izay ny ka raha ohatra ka mpifoka ny tonga aloha eo dia isy ny élimination physique ny élimination tsy mampitahotra akory efa samy tetika samy miaina teto daholo tsika za tsy afaka tsy ao anatiny ka tsy afaka mianareo hoe inona ny détail fa dia natsoriko kosa aloha fa maheno ary tena mahatazana fa hitranga zay ka ny any teneniko izao amboary amin'ny tena izy le fanadiovana fahazarebirebena amin'ity hoe fanavaozana de concertation hoe ty anao fanavaozana ary concertation ohatra fotsiny misy olona ty zao raha misy olona manana stylo zao hoe ty mariko tena mba atao mba asio fanadiovana kely ty stylo ty dia fantatro ny atao fa raha tonga hoe ty stylo ty asio fanavaozana kely mariko fanavaozana atao inona fa nitinderanga atao zany hoe tiana atao zany stylo anoratra 3D tapaka izy tony fa stylo tsotra kely sa hoe afaka minoratra miova loko ny stylo rehefa mandeha rehefa andro atana fa zay hoe diovina fotsiny ty dia diovina satria maloto satria raha fesina dia zay aiza ianao nanaty gouvernement intérimaire ianao ianao zany gouvernement intérimaire intérim ianao zany ny ministre zany lasa manao période d'essai daholo ary intérimaire ianao tsy afaka misy décision raisiny rarany indray nefa tsy azo mindraisina ilay décision ary ny tena problème anankiray nefany ny tanana amin'izany mangarina ihany ny vava mandeha ary ny tanana mangarina ihany zao ny malagasy zany dia zao ny malagasy mitady anao an'le hoe izay manana force sy vanam-bola zay ny tia tanindrazana zay ny tadiavin'ny malagasy atao azonareo fa tsy mety zay ny zavatra anankiray azo raisina fanadiovana ny resahako teo ny zavatra anankiray tsy maintsy ataontsika dia maka décision tsika mila manapa-kevitra isika fa tsy ao anatin'ny concertation no ahitana an'le hoe fahafahana sy le hoe fahaleovantena marina démocratie ty baratin iray ity tsy ao anatin'ny concertation fa io resaka io haitsika ny concertation fa dia député ny manao an'io izy samy fantatsika ny niveau ny député atsika fa ny concertation ny tadiavana ny kile hoe fanovana ty manomboka any amin'ny fokotany io dia mandalo ny fokon'olona azonareo ny fokon'olona fidiana aloha zay comité-pokon'olona ao olona 5 zay niaina tamina fokotany olona 5 maka ray aman-dreny ray dia tanora lasy vavy 2 zay dia maka vehivavy mahafantatra tsara ny fokotany io vehivavy efa lehibe
dia maka olona intellectuel anankiray na mivokotany io. Ireo fotsiny no mivory dia tonga dia mametraka ny lehibe vokotany isina fifidianana. Zay tsika vao miresaka commune, zay tsika vao miresaka parti politika. Io olona dimy ireo tsisy ao anatin'ny parti politika. Zay tsika vao tonga amin'izany hoe démocratie tena izy zany. Io moa zany somary midépassé kely fa débat hafa mihitsy zay resaka izay fa natsofoko fotsiny resaka comme ça. Fa hafa mihitsy ny débat rehetra amin'izay tsika. Fa ity raha ho driblenareo foana ity hoe hanao gouvernement intérim ity dia tena miteny amin'ireo fa isy ny révolution. Ary après an'izay ao anatin'ny révolution raha après an'izay mety afaka hanangana ny sasany zay hanangana gouvernement constitutionnel. Azonareo za raha mety hanangana gouvernement éphémère possible zany ary m'existe zany. Fa gouvernement intérim zany, gouvernement intérim zany efa nilozan'ny toetrandro be zany tamin'ny andron'ny apartheid zany baba tao Afrique du Sud efa ela zany. Fa lazaiko aloha gouvernement hoe constitutionnel éphémère possible zany amin'ny cas Madagascar. Zay fa izy tsy atao an'izany intérim, tokony ekena fotsiny izy hoe nanao coup d'état zay nama. Dia zao anao minitra transition tsika zany zao, transition tsika zao fa hoentintsika amin'ny fifidianana ty revo ty. Tsorina fotsiny ilay dia tsy magnino. Azonareo fa resaka ny zavatra lehibe hoy zay mahakatsika décision. Miteny an'izany satria zao amin'ny alahelo lehibe ny ilazako amintsika fa karana no mitondra ny firenena ary malagasy. Zay. Zay petsy zany. Ny ataoko hoe mitondra ny firenena, mitondra izy manapaka, mandidy, mibaiko ny gouvernement misy amin'izao fotoana izao io dia ny karana. Tapenina maso fotsiny tsika amin'ireny fanomezana université sy ireny hoe prime ho an'ny mpiasam-panjakana ireny satria vao andraisana ilay fitondrana. Fa mila maka décision tsika. Inona no atao? Sy fatria izay situation. Raha zay la fantatsika tsara fa misy ny firongony. Fa ny karana koa nama misy ny firongony. Ary ny gravy ny firongony ny karana dia gasy koa ny akamarony. Azonareo ilay misolelaka sy ilay mpitaterakena. Décision zany dia zao tokony aka décision tsika. Io zany ny tokony hoe io ny veo tokony nataontsika malagasy rehetra vao nitsidika ny 2026 tamin'ny 12 alina. Hoe décider fa zao ho an'ny fireneko. Après le reste izay naovantsika azy hoe afaka ampio za i-décider fa tsy ho tara lava ohatrana azy ho tara foana. I-décider fa tena tsy ho tara lava, tsy foka sigara intsony azy, je ne sais pas. Fa tsika raha mijanona amin'izao tsika hoe hitazona fotsiny foana dia miteny aminareo fa amin'ny 2027 na io sainam-pirenena raha mety tsy ho maintsy fotsy mena intsony fa mety hiova ny lokony io. Zay. Mety hisy an-tany nareo hoe ametraka fanontaniana hoe tena ahoana moa zany, karana ahoana moa zany. Ny olona voalohany, eny tsara fa ny olona voalohany tsy ataoko hoe vavolombelona fa ny olona voalohany afaka mana-porofo dia iny colonel Patrick iny ilay nindroan'ny gouvernement iny. Saingy izy moa zany tsy joro mihitsy izy hoe ana-porofo satria efa nahazo ny hafatra mafimafy izy. Ny olona faharoa za mahafantatra zany efa avy lenta ny teknôlôjia amin'izao fotoana izao ny namana isany fa na io rindrina io ary misy sofina. Ary efa nitetetra fa ny homana zay 2000 ny homana zay hoe inona ny fitaovana tokony ilaina, inona ny zavatra tokony atao. Mahafantatra tsara ny zavatra niseho fa zany tiako atao zany dia zao mila tsoina ve mba hahafantaranareo azy io mantsy ny problématsika prof. Mila tsoina ve teo atao mitondresaka ary teo tsara itony teneniko reto mba tsy mitondresaka raha ve
ho atsoina colonel Michael, ho atsoy Patrick colonel. Jatsy anonona an'ilay karana anankiray fa ny société lazaiko ny société tsy maninona amin'ny filatex. Atsoy ireo dia asaivo manao fianianana hoe tena minina fa amerina ny zavatra navoaka ny vavany. Ninona famintsika tambola ohatra hoe tsy maninona asaivo mikapoka baiboly mba ilazan'ny marina. Ohatra ny fitsarana koa asaivo manao minina fa tena marina. Dia oritsika ny fandehana izy mandainga. Na atao mbola fanotsika tamy hoe asaivo misotro fambola minanina ka izay lalany. Zay. Raha misy koza fa iny tsy idirako. Fa ny resaka izy telo lahy, zay no m'intéressé ahy. Izy moa nambarin'ny colonel Patrick hoe harcèlement sy ny sisa satria ny antony satria noho ny tahotra. Azonareo. Ka miteny amintsika malagasy aho hoe makatsika décision. Ahoana ny atao? Raha hipetraka ny karana ange tsy problème. Fa mila fanarahana fotsiny izy. Hoe ampy zay. Tena sarotra ve le mifanara-tsaina ve tena sarotra be? Azonareo. Io tsy resaka hoe miaro amin'ny Patrick tsy hoe misy manodina resaka indray nareo. Lehilahy lehibe izy iny maramila izy iny fa ny tiako atongavana, ny tiako avoaka. Dia izay zany le karana. Mandeha tsy manapaka izy. Fanarahana fotsiny ny karana, misy fiaraha-miasa na tsy haiko dia tsisy mitetika. Azonareo. Atsika mila firaisan-kina. Venana moa zany ny firaisan-kina tena hoe marina fa misy ny firaisan-kina. Asiana fiaraha-mientana io asiana fiaraha-miasa io amin'izay katsika izay. Fa raha ohatra misy zavatra tsy vitanareo nama dia faso, za volontaire mio anaty averiko indray. Miala tsiny fa miteny frantsay hoe tena on peut faire quelque chose pas bien, très mal, mais pour une bonne cause. Tsy olana io. Azonareo. Amarana koa azy mitatsika eo zany moa nataon'ireto hoe mitaika an'ireto fanjakan'ireto na reto clan reto. Ireny radio miseho ireny tsapa rano izy. Fa isika indray rehefa hoe non dia non, ary velao hijabaka eo anaovantsika azy. Fa raha ohatra misy mitsikombakomba dia mampitandrina ny rehetrarehetra ao anatin'izany raha misy mitsikombakomba hoe hiveriny bakely. Tsika aza manaiky atao vononavorona aminay ihany na lasa ny Dubai, ihany na lasa ny Poutine, on s'en fout. Azonareo. Amarana koa azy miresaka ny karana ihany. Mankataka an'ity société ty fa hoe ty mangataka an'le ty sy ny fironany mba hanampy ny lava orona rehetra ny tiako tenenina, mba hanampy sy hanome fanomezana ny possible rehetra ny zavatra mahazo atao masina, tsy ho an'ny rehetra manodidina anazy. Azonareo. Toy izany koa izay cyclone manaraka eo. Mila mandray andraikitra io. Omeko sipapo ianao colonel hiresaka amindreo. Bariday sy Irjy fotsiny mitambatra miary ny Tomasina io. Tsisy dikany aminy io. Ampiasao reo. Manzay tsy mahafantatra ny Tomasina moa zany, Tomasina ny deuxième grande ville an'i Madagasikara, 400 000 habitants io. Fa amin'izao fotoana izao moa zany ny voniny amin'ny cyclone eo amin'ny 30 eo maty amin'izao fotoana izao. Zay zany ny zavatra tiako tenenina androany anjarantsika mieritreritra asio fanadiovana ny gouvernement tsika avoaka mila maka décision satria tena eo amin'ny trano zay entsika fotsiny ny karana fa tena karana mitondra ny firenena. Zay.
Zay raha dia amin'ny manaraka indray miresaka isika manaraka ny fisotroan'ny tantara. Allez, et coucher ça à plus.